Amin'izao fetindreny zao moa zany ny Fity Boutique dia manao tolotra goavana be, izany hoe promotion goavana be amin'ireo karazana fitaovana momba ny volo, na fer à lisser io na brushing io na fer à boucle ihany koa. Anisan'izany zao ity anankiray ity fer Remington 450 degré izy ity ny tena avantage azonao amin'izy ity zany dia misy kératine ao anatiny, mitraité ny volo tapaka, volo maina, mampangirana an'izay volo maina izay. Raha ohatra zany ny volonao ka ohatra maloto nefa ianao maika be mba te ho manjamanja ivoky ny trano dia mangirana foana le volona dia maloto aza. Isan'izay avantage misy aminazy ihany koa dia 3 en 1 izy izany hoe afaka miboucler volo ohatran'izao voloko izao milissé volo indrindrindrindra ary manao gaufre ihany koa. Io gaufre moa zany dia ohatran'ny hoe frisé le volo, izay ny tena mahatsara an'io Remington 450 degré io. Ity brosse ity indray dia sady karazana ohatran'ny karazana fer izy nefa brushing ihany koa satria misy rivotra ohatran'ny brushing mamoaka hafanana, afaka réglenao koa io hafanana io, na ataonao mangatsiaka io na ataonao mamay be. Raha ohatra hoe hanatsotra volo zany ianao dia afaka ataonao mafana izy. Raha ho anareo izay hoe manamaina volo, ohatra hoe ho anareo lehilahy na ho anareo ankizy kely izay somary sarosarotra rehefa hogoina volo dia afaka atao ohatran'ny karazana séchoir ihany koa izy ity. Dia anisan'izany ihany koa ity peigne lissante ity, izany hoe fihogo izy nefa mandeha courant, afaka hanatsorana volo, afaka hibalahena volo ihany koa anareo izay somary tia mibalahe volo. Ny tena mampiavaka ny Fity Boutique moa zany amin'ireo resaka appareil momba ny volo ireo dia ny hika farany foana ny avoakanay, dia anisan'izay ity peigne lissante ity satria dia hika farany dia hika farany ihany koa izy ity. Tsara, tsy atahoranao hoe hanapatapaka volo na hanimba volo fa tena manatsotra volo izy ary mampangirana volo ihany koa. Anisan'ireo karazana boucle ireo ihany koa moa zany dia manana izay ny ity fer à boucle iray ity. Ny avantagenao amin'izy ity indray dia afaka miboucler automatique amin'ny volonao, izay safidin'ny volonao fotsiny na boucle miditra izy na boucle mivoaka dia juste mipressé an'ilay bouton io fotsiny ianao dia miditra ho azy ny boucle ataonao na mivoaka ho azy ilay boucle.